Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy, zanaky ny Ray, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fanahy masina. Anio alahady 22 ny volana Jona, alahady voalohany manaraka ny Trinité, natokany ny FJKM ho alahady ny sampana Vokovoko Manga na alahady Manga. Ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Korintiana voalohany toko 10:1-13. Iomanantsika ny hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiaraha-mamaky ny Salamo 5:100, Salamo 5:100 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Aorinan'izay dia ny hira laharana 120 ny andininy voalohany sy ny 7. Manasa antsika fiangonana ary hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Iombonantsika ny famakiana ny Salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza, mifo azy ary valia sy lokanga, ifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny firenena maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipahaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka ho ety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Amen. Terao andriamanitra, rehefa zatany efatra, fa izy no namindrafo, ka mety manome zo, nahaneraka ny zanany, hanavotra ny olony, ny sandry ny jetoare, fa manan-kery lehibe, mahalaza ny anarany, fa lehibe ny asany. Ny olo nanavotana, mba mitsangana faingana, ka midera ny tompona, izay nanavotrahana, fa eny vonina iny, manerana ny taniny, tendreo ny valiana, ka miventesa irava, ny voa vonjeodera, ny ray mpamorona ana. Andeha iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra tomponay ao, ny fiderana, ny fankalazana, ny fanomezam-boninahitra anao nomby eo ambavanay raha tonga eto an-tranonao amin'izao fotoana izao zahay, ary misaotra anao fa lehibe ianao Andriamanitra, ary manerana ny tany sy ny lanitra ny lazanao sy ny fahefanao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ny ity fotoana ity izay omenao anay, ka hahafahanay manandratra anao, mankalaza anao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana, noho ny famindramponao lehibe. Inona moa izay tomponao ahatsiarovanao azy? Tompo, mangataka ny famindrampo aminao zahay. Miasa mahery ao anatinay, ary aoka ny voninahitra ao amirapiratra,
amin'ny fanompona rehetra izay tanterahana eto, indrindra amin'izao alahady manga izao, dia mba ho eniky ny voninahitra ao ny tany manontolo. Ho dia raina mandrakizay ny voninahitra ao ry tompo tsara indrindra. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Hiroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay hanomboantsika izany dia ny 10 minitra ho an'ny sekoly alahady. Ny hira fa 487 Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'izao 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izao hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny amin'izao ora sy fotoana tenenanao aminay izao, koa mitenena aminay ianao Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika afatra sy fampianarana foy dia ny ao Isaia 5. Isaia 5 ny 1:12 ihany. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: lozana izay mifoha maraina koa ka mitady toaka, izay miboboka mandra-paharivan'ny andro ka ampirehetin'ny divay. Amen. Izany rankizy no angalantsika afatra sy fampianarana foy amin'ity andro alahady manga ity. Tantara anankiray izay tena marina no tantaraina amintsika amin'ity andro androany ity. Nisy lehilahy anankiray izay dia niasa tao amina orinasa anankiray izy io. Dia rehefa niasa tao izy dia notenen'ity mpampiasa azy fa hoe: ianao ve ho lasa mpiasa foana, mandra-pahatapitra ny fofinainao, fa andao fa misy zavatra atoroko anao mba hampana-karenanao. Dia nieritreritra ity rangahy ity hoe: ahoana tokoa moa zany, te hana-karena ve fa firy taona ny asa zay ohatra ny mbola tsy nahazo ho an'ny tenako mihitsy, fa zay azo dia lany avokoa. Dia nanaiky izy ry havako. Rehefa nanaiky izy dia nentiny ity mpampiasa azy tany amina olona anankiray izay azo atao hoe nitaiza an'ity lehilahy mpampiasa azy ity. Dia rehefa tonga tany dia niteneny hoe: zao avy ny zavatra ataonao dia manan-karena ianao. Dia nieritreritra izy dia hoe: vitako daholo izany rehetrarehetra izany, fa saingy zao izy zao no ataoko anao. Ny farany dia davin'ity zavatra anankiray ity dia vonoiny zanakao. Dia taitra izy dia natahotra izy, dia tsy vitako izany ho izy. Lasa izy nody. Dia nieritreritra izy tany an-trano tany. Dia ny ampitsony iny natsonin'ilay mpampiasa azy indray izy rehefa avy eo hoe: ahoana ny ataonao? Tsy vitako izany patron ozy izy. Dia andao indray atsika hiverina any dia miverina indraiky zareo ry havako. Dia tonga tany amin'ilay olona indray izy dia: ay, tsy fonao ny zanakao, fa andao ary zao indray no atao ny anabavinao vonoina ary, somary mba lavidavitra anao iny. Dia nieritreritra indray izy tena tsy vitako izany.
tenody ndraiky zareo rehefa nody izy dia nieritreritra Andriamanitra ino ty zavatra nataoko, inony zany ampanaovina zany, dia tsy vitany zany ry havako. Dia nandeha ny andro fahatelo aho mbola niantso azy ilay mpampiasa azy hoe mbola tsy vitanao, andaontsika hiverina fanontelo ihany fa tena hoe miala nenina aminao zahay mba hatonga anao ho mpanan-karena. Dia nakany izy fanontelony dia ozy izy hoe zao indray ary miala nenina aminao vonoy ny dadanao. Tena mbola tsy vita ihany ry havako ilay izy, mbola tsy vita. Dia rehefa tsy vita dia nody izy, nody tamin'alahelo izy hoe sarotra be zany fa tsy vitako. Dia indray andro dia nampiantso azy indray ilay mpampiasa azy, andao izy isika hiara hisakafo. Dia niara ny sakafo izy dia tonga dia niara ny sakafo dia nisotro ary nisy zava-mamimamy tao, nisy toaka tao ry havako. Dia nisotro dia mamo, ary rehefa mamo dia zao nody tany an-tranony izy inona ozy izy nareo ny zavatra vitany, matiny ny zanany matiny ny anabaviny ary matiny ny rainy. Zavatra mampalahelo zany ry havako. Ary io tenin'Andriamanitra, io ny soratra masina mampafantatra antsika fa loza ho an'izay mifoha maraina koka mitady toaka. Mampisy loza ry havako zany toaka izany, mampidi-doza eo amin'ny fiainantsika. Dia zao ny afatra hoe rehefa tsy haringantsika ny toaka no handringana antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ny hira fanampiny laharana 720 no iraintsika mialohan'ny hitsanganandro. Hivavaka sy hamaky misesiny soratra masina. Timba hisireare aku nunia zofizalihana zesonia hewa minizaibe etale aku ezale nudio adikwa mina Eniza rete zaltaze Rizeso muralo Simbe maharita fuko Kwanipi Teava nauzere Ekurizeso tsi Yalamina Timbahi sifalo rehenaku Yaniye Tontani rayu Fanilani tanu Ufune Nakoyezani nu Bahaniri aku Yeza Iombina amin'ny vavaka soratra masina isika ry havana.
Misaotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra ray zanaka ry fanamasinao. Misaotra anao indrindra ny amin'ity fotoana izay ahafahanay mbola manongila tsofina mandreny amin'ny teninao etsy. Misaotra anao izay fa notominao eto amin'izao tranonao masina izao. Fantatray fa zava-dehibe loatra Andriamanitra no ambaranao aminay amin'izao andro ny sampana vokovoko manga izao. Indray toy izay vahoakanao mangeta hitanao ka mino izay fa hiteny aminay tsirairay avy ianao. Ka raha hovakiana ny teny masinao Andriamanitra, dia indreo ny mpanomponao izay hamaky izany. Homenao ny maso matsilo izy ireo. Ary raha hotoriana ny teninao ho aminay tsirairay avy, ho aminay vahoakanao izay mandrehanao sy tonga amin'izao toerana izao ankehitriny, dia ny fananao masina Tompony ho angatanay mba hitoetra ao anatinay tsirairay avy. Ary ny teny izay ambaranao dia hipaka any am-ponay avy ka ho tonga tanolona ka haniriny ny teninao izay ka hamobe mandrakariva eo anatrehanao. Ary ny mpanomponao hitondra ny teny dia tsy hiteny ho azy izy Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra no ametraka ny teny ao am-bavany ka ambabo ny fona indrainao amin'ny tsiany io itsy. Dia amin'ny anaranao Jesy-Kristy Tompony teny no angatanay vavakay. Amen. Iaraka iaino sy amaky ny soratra masina isika ry havana. Izany dia ho hita ao amin'ny ohabolana 720, andininy 720 ka hatramin'ny 520. Ohabolana 720, andininy 720 ka hatramin'ny 520. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mihaino ianao anaka ka endre, ary ampizory amin'ny lalana ny fonao, aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatrapiti hena, fa halahelo izay mpiboboka sy izay fatrapiti hena. Ary ny fitiava-torimaso mampitapy voro-damba, manekeny rainao izay niteraka anao, ary aza manamavo ny reninao saingy efa antitra izy. Fidio ny marina ka aza midy, dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Hifaly dia hifaly ny rainy marina, ary izay miteraka zaza endry anam-pifaliana aminy. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao, eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Amen. Hoitohizana ny famakina ny soratra masina araka ny hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20, andininy 5:30, ajanona amin'ny andininy 5:40. Filazantsara masina araka ny Lioka 2:20, andininy 5:30, ajanona amin'ny andininy 5:40. Rehefa hitantsika izany ry havana dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aoka isikina ny valahanareo sy irehitra ny jeronareo. Ary aoka ianareo ho tahaka ny olona izay miandro ny tompony, raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandondony izy, dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony, dia mipetraka azy ihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambinana faharoa amin'ny alina izy, na avy amin'ny fiambinana fahatelo ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantazo zao, fa raha fantatra ny tompo-trano izay ora avian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano ho tamina. Dia miomana kosa ianareo, fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Amen. Ho faranantsika ny famakinan'ny teny amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina. Epistily voalohany ho an'ny Koritianina, 10, andininy 1:30 ka hatramin'ny 1:10, andininy voalohany. Koritianina voalohany, 10,
andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny toko faraiky amby folo andininy voalohany. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na amin'inona na amin'inona ataonareo dia ataovy ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay atafotohana ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra dia tahaka ahy koa manao izay ahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny hahasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Aoka akay ianareo dia tahaka ny anafahako any Kristy. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsangantsika ry havako malala hanao ny hira fanampiny faharoa amby efapolo. Hira fanampiny laharana faharoa amby efapolo ny andininy voalohany sy faharoa mialohan'ny hitsanganan'ny mpampon'Andriamanitra hitondra ny havatr'Andriamanitra ho atsika. Fotoana Tompo be FTV-AFiFaB 𝙗𝙤𝙧𝙤𝙗 ni fukona sana rira malala 𝙗𝙤𝙧𝙤𝙗 Dia mbola mitombona amintsika marakarivaryavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Ten'Andriamanitra hitondrana ny afatra amin'izao alahady ny sampana vokovoko manga izao dia araka izay voasoratra amin'ny Korinthiana voalohany toko 10 andininy faha 1 amby 30. Korinthiana voalohany toko 10 andininy faha 1 amby 30. Zao vaky ny teny aminaran'ny Tompo manao hoe ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mankalaza an'Andriamanitra amin'ny atao zany no hitantsika ao anatiny io tenin'Andriamanitra io. Miresaka momba ny fahafahana kristiana ny apôstôly Paoly manomboka ao amin'ny andininy faha 13 amin'ity Korinthiana voalohany toko 10 ity. Izao ny toe-tsaina tokony baiko ny tsirairay, inona ny mahasoa, inona ny mampandroso. Tsy tokony ampiasaina amin'ny fitiavan-tena ny fahafahany kristianina fa heverana izay mahasoa ny hafa ihany koa. Dia mamarina izany resaka izany ity perikopantsika ity
ka noraisy naraka nambara tamintsika teo ny 9:30 koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninahitryandriamanitra izany rehetra izany. Io no mifehezina amin'ny aloha hevitra teo manao hoe mankalaza n'Andriamanitra amin'ny atao. Ireto ry havana andeha ifampizarantsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Voalohany, mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tena. Mba havelona ity tenantsika ity dia mihinana sy misotro isan'andro sika. Atranam-piandohan'ny farina nefa ry havana dia misy ny navelan'Andriamanitra hinanana fa misy kosa ny tsy azo hinanana. Efa fantatsika nefa ny zava-misy ry havana fa mbola nohan'ny Adama sy Eva ihany le voankazo efa nilazan'Andriamanitra tamin'ny Adama hoe ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinanana ho azy dia ho faty tokoa ianao araka Genesis 2:7-10. Dia hiaina tsika mandraka ankehitriny vokatra izany fihinanana ilay voankazo nandrarana izany. Fa eto amin'izao perikaopy izao ny ankamaroan'ny hena namidy teny an-tsena tao Korito tamin'ny fotoan'andro dia saika hena natao sorona tany amin'ny sampy avokoa. Tsy maintsy nividy hena moa mba hohanina tamin'ny fotoana. Dia mba reto nefa ry havana fa an Jehova ny tany izay rehetra ho aminy araka ny Salamo 4:20 ka azo hohanina avokoa izay hena rehetra amidy eny an-tsena. Fa izao raha misy anefa miteny fa hena naterina tamin'ny sampy io dia tsy tokony hinana noho ny amin'ilay niteny. Nefa koa natao hankalazan'Andriamanitra ny tenantsika dia tsy ampidirina ao anatin'ny tenantsika ao izay fady na izay efa maloto. Mazava tsara ny fampianarana eto ry havana koa amin'izany na mihinana misotro ianareo dia atao voninahitry'Andriamanitra izany rehetra izany. Atao araka ny sitrapon'Andriamanitra, atao voninahitry'Andriamanitra izay rehetra hanitsika sy sotrotsika. Dia mankalaza n'Andriamanitra ao amin'ny tenantsika sika amin'ny fanaovana izany. Izany ry havana ilay miomana patsehivon'ny Tompo amin'ny Luka 5:20 mila mirehitra mandrakariva ny jirotsika mba ho hitan'ny olona rehetra fa mazava sika, mamiratra sika, mibalika eo amintsika ilay mazava lehibe ny teny tamintsika hoe izany fahazavany zao tontolo izao araka ny Jona 5:12 tapany faharoa. Eto ry havana tsy mamiratra miserana na mibalika ny ray mandeha dia lasa maizina ny ray fa mazava mandrakariva toy ilay fanalana jiro miandro ny fiavo mipapakatra. Izany fahazavantsika maritra izany ny fankalazantsika n'Andriamanitra mandrakariva ao amin'ny tenantsika. Rehefa namalala natao hankalazan'Andriamanitra ty tenantsika ity. Mihinana sy misotro isan'andro sika ka mitandrina tsara izay hanitsika sy sotrotsika. Efa voalaza ry havana araka ny soratra masina Korintana 1:9-10 hoe ny mpimamo tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany tena ataontsika fady ny mampita zava-mamamy zava-mahadomelona ao amin'ity tenantsika ity zay efa omanina andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ho an'ny mpikambanao amin'ny sampana vokovoko manga ihany zany fa ho an'izay rehetra maniry andova fanjakan'Andriamanitra rehetra ry havana. Dia mafisina traniko fa tempolin'Andriamanitra ny tenantsika sarotiny amin'ny tempolin'Andriamanitra ny tompoka izany nahatonga ny Kristy nanadio ny tempolo tao Jerusalema zay tandindo ny fanadiovany ny tempolo rehetra hatramin'ny tenantsika. Somary mahitsy sy mampandiny tena ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra kosa izy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia anareo zany araka ny Korintana 1:7-7. Io masina io ilay mankalaza n'Andriamanitra, io masina io ilay manome voninahitra n'Andriamanitra. Mazava tsara zany ry havana fa tena ho an'ny kristianina rehetra mihitsy ny fankalazan'Andriamanitra ao amin'ny tenany. Nefa tsy ho an'ny kristianina ihany fa an'izay rehetra mahatsiaro fa noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra, tahaka ny tarehin'Andriamanitra, nanaovan'Andriamanitra ny tenany. Raha tsaroany zany dia hitandrina mafy ny amin'izay ampidiriny ao amin'ny tenany izy. Ka izay mahasoa ny tena sy mitondra fahasalamana maritra ho an'ny tenany ihany
no hoaniny sy hosotroiny. Zany ry havana nahatonga ny alahady ny sampana vokovoko manga tahaka izao, natao mialoha amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Fa hanao fetytsika, misy sakafo, mihinana sy misotro amin'izany, fa mila mitandrina ny amin'izay ampidirina ao anatin'ny tenantsika izay fanaorian'Andriamanitra tahaka ny endriny. Amin'izay fotoan'izay izy mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenany. Fa tsy izay ihany ry havana, fa mankalaza n'Andriamanitra ho an'ny hafa ihany koa. Tarembola apôstôly itodika bebe kokoa amin'ny manodidina azy ny Koritianina. Tamin'izany fotoan'izany betsaka Jios sy jentilisa nanakivavaka tamin'Andriamanitra tao Korinto, saingy izao mbola malefo ara-panahy reny, mora tafitohina ny akamaroany reny. Dia mahitsy ny tenin'ny Paoly apôstôly, aza manao izay atafitohina ny Jios na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra araka ny 2:7. Dia mafisina trano ry havana, fa resaka finanana sy fisotroana no ambara amin'izany. Tsy natao ahazona tombontsoa manokana ho an'ny tenantsika amin'ny fahafahantsika, hanao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ny tena ilanantsika ry havana, ka ikendry mandrakariva izay azony manodidina antsika rehetra famonjena. Betsaka manao izay afinaritra ny olona rehetra, saingy izao donina tapany andoherany mibetsaka amin'izy ireny. Ikendreny tombontsoa an'ny tenany no anaovany an'izany. Mafinaritra ny olona rehetra zany. Eto ry havana, fampianaran'ny Paoly apôstôly dia mitodika betsaka amin'ny fijerena izay mahasoa ny hafa, ary ny tompo mihitsy ry havana no naneho zany sy mitaridalina antsika amin'izany. Hoy Paoly apôstôly raha mampatsiaro an'izany amin'ny Romana 10:7 hoe fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka amin'ny voasoratra hoe nilatsa nataony izay nandatsanao dia niatra tamiko. Efa nataon'ny apôstôly Paoly koa zany, ka amafisiny eto manao hoe tsy mitady izay ahasoa fa ny maso ny maro mba hovonjena, araka ny 7:7 tapany faharoa. Ny tanjona faratampony amin'ny ataontsika rehetra zany dia ny azon'ny olona rehetra famonjena, araka ny ambaran'ny apôstôly Paoly ihany manao hoe ry rahalahy, ny riny fokisiangatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny dia famonjena araka ny Romana 10:1. Tahaka ny nataon'ny tompony nataon'ny Paoly apôstôly. Ka mitaona ny Koritianina nanahaka azy izy, fa izy efa manahaka ny Kristy. Dia izy manao hoe aoka anahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy, araka ny 2:1 ao anatin'ny perikopa amin'ny vakina ihany. Rehefa namalala ao amin'ny tompo, mazava tsara ny fampianarana eto. Na mihinana na misotro eny amin'ny atao rehetra dia ankalazan'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Ny mpisotro zava-mamamo dia mihevitra izay hahafalin'ny tena amin'ny fotsiny, na dia manelingelina ny hafa azy zany ataon'izany. Tsy manahirana ny hafa fotsiny sy ny fiarahamonina fotsiny ry havana ataon'ny mpimamo, fa tena manimba ny fiainan'ny hafa mihitsy, satria tsy misy taranaka ny mpimamo tafita zany ngeny raha ny akamarony. Vitsy ihany no mahatsiaro lasibatra dia miezaka amin'ny herin'ny tena mba manavitra ny fiainany. Araka izany ry havana, andeha ho dradraina sy ambara ho fantatry ny olona rehetra, fa na mihinana na misotro na inon'inona atao dia atao voninahitr'Andriamanitra. Mila manontany teny zany ny olona rehetra, ity ataoko ty ve manome voninahitra n'Andriamanitra? Raha misotro zava-mahamamo aho, manome voninahitra n'Andriamanitra ve zany ataoko zany? Raha midoroka zava-mahadomelina, manome voninahitra n'Andriamanitra ve zany ataoko zany? Fa ambonin'izany mahasoa ny hafa ve izay ianiko sy ataoko rehetrarehetra zany? Mahasoa ny hafa ve? Tsara ry havana mampatsiaro fa valy tapitisa isa taona ane, araka ny statistika tamin'ny taona 424 no matin'ny sigara maneran-tany, ary ny valo hetsy 100,000 dia maty tsy fidiny vokatry ny setro sigara ny hafa. Tena mampalahelo zany. Ay tena tsy mahasoa ny hafa ny ataon'ny mifoka sigara, tena tsy mahasoa ny hafa. Eto Madagaskar ry havana dia voalaza tamin'izany fa 320 isa-taona ny matin'ny sigara, dia angambontsika mbola kely zany, fa efa betsaka zany. Ay tena tsy mahasoa ny hafa mihitsy io ataon'ny mifoka sigara io. Efa misy ry havana ny lalàna fa amin'ny efitrano fivoriana, amin'ny toerana ivoriam-bahoaka,
any fiara fitateram-bahoaka dia tsy azo ifoana sigara fa betsaka neny tsy manaja an'izany fa izay afa-pony tena niany no ataony dia tsy misy koa ny olona mampiatra ny lalàna ho an'izay tsy manaja zany dia samy manao izay tiany ataony rehetra na dia manelingelona ny hafa azy zany ataony zany. Revana malala amin'ny tompo ny olona rehetra raha mahatsiaro sy resy lahatra fa hanoharian'Andriamanitra dia miezaka hankalaza n'Andriamanitra ao amin'ny tenany, hitandrina fatrany amin'izay ampidiriny ao amin'ny tenany izy, indrindra amin'ny fihinana sy ny fisotro. Fa hijery izay asoa ny hafa ihany koa isika, na mihinana na misotro n'inona atao. Ny tanjona sy ezaka ny tsirairay avy dia ny anahaka an'i Kristy amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny atao rehetra, dia ho mora foana izay tiany ho tratarina amin'ilay mankalaza n'Andriamanitra amin'ny atao rehetra. Dia ho an'Andriamanitra ry an'ny voninahitra. Amen. Zao an dia hanao hira ny sampana vokovoko manga. Ity hira ataon'ny sampana vokovoko manga dia ao anatin'ny volume 2 amin'ny firana ny sampana vokovoko manga. Indreto izay vokovoko manga mihira ho fanetananana iara mahita ny zava-mitranga fa tena miaratsy izao fiainan'izao tokana ihany no vaolana afakana ho amin'izany Jésus-Christ no lalana tokana analireo sento sy tomany maro tsy fitsireo voafatotra ka misotro mifoka miloka mitoka fa isatanako dia mba miady varotra ka lasa andevonindra vosotoka tokana ihany no vaolana afakana ho amin'izany Jésus-Christ no lalana tokana analireo sento sy tomany fiainana dia tsy misy manjary ataony tsy misy andro miratry anao fadomelona lavaka lasa mosary raha fahafatesana no andrasanao tokana ihany no vaolana afakana ho amin'izany Jésus-Christ no lalana tokana analireo sento sy tomany tompo ampirana manay zay mbola voafatotratr'izay afao amiketsa sy ny fahazaran-drasy mba ho velona mandraka izay fa tsy ho fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, misaotra dia misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao izay manambara mazava aminay ny tokony ataonay dia ny ankalazanao Andriamanitra amin'ny tenanay, amin'ny ataonay rehetra. Mifona aminao zahay Tompo, fa tsy nahatanteraka izany izahay, fa teo amin'izay nataonay dia misy tokoa ny fanaovana zinonanao ilay mpahary sy mpamorona anay,
ilay nanao anay araka ny endrikao fa no simba anay no ny amin'ny otanay zany ka tafasaraka aminao zahay. Mifona aminao zay Andriamanitra fa tsy ny tenanay ihany aza no sombainay fa na ny hafa ihany koa amin'ireny tsy mety ataonay ireny. Tompo, mamindrafo aminay, mamela ny elokay aoka ilay rano Jesosy Kristy nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana hanadio anay ho afaka amin'ny fahotana rehetra, satria raha ny zanaka no manafaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Misaotra Tompo. Amen. Hiraitsika riavana malala ny hira fa 700 andininy 3. Enga izay mahatra mba ho isany iana no ray mpiantra miantra ny zanaka ary nohony mpamonjy zay miana otra ire asoa otra bonjy oana riray amen. Raha ny bebaka marina tokoa isika riavana dia mahatokisy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika. Mitsangana handray ny teny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra ho antsika. Hoy ny Tompo, avy ary hifandahatra isika. Na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia tahaka ny volon'ondry fotsy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina midy rany Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Hira larana fa 750 andininy 1. Rece somaso androna ayo misini fu lasa tuku fatu ngati anatena iza masa valeibe eni Jesu sukibe fiti sualeibe luneti nautati avisa maisautana nuni fitiavana. Ny olona voavela eloka riavana malala dia sa manambara mpabe-maso ny finony, hanambara ny finoantsika isika araka ny fanekempinoana laharana 3, fanekempinoana araka ny soratra masina. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana.
izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masinao, izy no manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoana. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Andehana vao ny fanoloran-tenantsika isika riavana malala amin'ny alalan'ny rakitra, ny hira voalohany ao amin'ny firanany sampana vokovoko manga no hiraitsika. No andro panekena, zay fotoana efa nekena, fa Jesosy ireria, tsy ny filazantsara, ny anafaka hantsika sy anambara, fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova, fa lolova, ampihorinana, hanampy eriko, isaorana ny tompo raitseto, loahantatra tandremoko, fampihorin'Andriamanitra ianao, tsy mendrika nizanetanaoko, ny finoana hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay no ny amin'ny fitiavanao fa nanambara ny sitraponao taminay ianao ary namela ny elokay. Dia indreto zahay mijoro eto anatrehanao, manavao ny fanoloran-tenanay ho voninahitra ao Andriamanitra. Raisoanitra kasitrahana ao anatrehanao no momba anay rehetra, ary indro koa ny vola avy amin'izay nomenao hanaovana ny asanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anolorana izao. Misaotra Tompo. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. So sika riavana malala dia tonga eo amin'ny fotoana ny asa vavolombelona ka handre ny afatra ny amin'ny alahady manga izao. Ry havana malala, ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fiarovan'Andriamanitra atsika tamin'ny sandriny mahery no hatrarantsika indray izao alahady manga 524 izao. Vao avy niatrika atao mpanavaozana tompona andraikitra tamin'ny isan'ambaratonga an-drafitra isika fitandremana synodam-paritany fohy be. Ara-paina isika tompona andraikitra vaovao rehetra izay nitokisan'ny Tompo mandritry ny efa taona indray. Teny faneva vaovao indray no mibaiko atsika sy ny asantsika
taorinan'iny 𝙃𝙤𝙑 fa 7 natao tany ranomafana sonadaparitany mananjary mpangalana iny dia ny hoe fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesiana 2:10 tapany voalohany. Sady mihevitra ny tenantsika mandrakariva isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy no manatanteraka ny asa andrahan'ny Tompo atsika amin'ny mahasampana vokovoko manga antsika. Feno 5 taona amin'ity taona 524 ity ny sampana vokovoko manga FJKM. Misy ny tsangam-bato amin'izany izay fanotapahany 𝙃𝙤𝙑 dia ny imprimante A3, moto semi-cross ary orinasa fanaovana divay. No ety manana anatrarana izany dia ny fanomezana tsy misy takalony avy amin'ny tsiraray nirakitra tamin'ny Fanompoampivavahana nankalazan'Andriamanitra tamin'ny tsingeritaona 2 May 2024 na fotoana hafa ary niezaka iombonana amin'ny fanamariana ny 5 taona any Tomasina ny 3 Aogositra 2024. Efa azo ny imprimante A3 fa etitsika mibavaka ho vita avokoa ny sisa amin'ny tsangam-bato. Efa fantatra ny ezaka efa ataontsika amin'ny fitoriana ny filazantsara, anafahana ny olona amin'ny fitoroana zava-mahadomelona sy ny fanao ratsy rehetra. Miasarotra izany asantsika izany amin'ny vanim-potoana diavintsika ankehitriny, indrindra hatramin'izay nampirongatra ity ady amin'ny héroïne na roro ity. Tsy miandry ny rafitra, sampana na rantsana isika va ho handray andraikitra, fa ny tsiraray dia samy anara-maso ny zanany sy ny tanora eny an-tanànany. So efa misy tafalatsaka amin'izany zava-doza izany. Aza andrasana efa lasa-dala ireo zanantsika sy tanorantsika va ho taitra isika. Manampibetsaka atsika amin'ny ady amin'ny atao ny famoahana lahatsoratra ao amin'ny gazety Mpanarato. Miankina amin'ny filan'ny isam-pitandremana nefa nisan'ny gazety atota, ka entanina isika hamandrika sy ampitombo izay ilayntsika hampelezana aingana ny fanentanana sy ny fandraisana andraikitra amin'ity ady goavana ity. Fampirisina ihany koa isika mpikatroka sy ny FTV-AFiFaB andefa vaovao, na izaratra aikefa na anoratra fanentanana, teny fanentanana, hira, tononkalo, tantara fohy sy ny sisa, mba hanoratra amin'ny tompona andraikitry ny gazety. Efa manana vina sy tetikasa misy tanjona 10 isika sampana vokovoko manga FJKM. Ampifanarahana amin'ireny ireo ezaka lehibe fataonareo sampana vokovoko manga any amin'ny fitandremana sy ny sonadaparitany sasany toy ny famokarana raha-kira vokovoko manga, ny fananganana ivon-toerana fiainoana na centre d'écoute, fanaovana tractre sy dépliant, filaharam-be, tafika masina. Ireny ilay firotsahana an-tsehatra ao anatin'ny vinantsika. Hiatrika ny fankalazan'Andriamanitra noho ny 5 taona ny sampana vokovoko manga FJKM isika, ny 3 Aogositra 2024 any Toamasina, izay hialoavan'ny fanofanana tompona andraikitra sy tafika masina ny 7 Aogositra 2024. Entitsika mbavaka mba ho vita soamantsara izany rehetra izany. Ao anatin'ny fanatsarana ny divay mpandraisana ny sampana vokovoko manga FJKM, efa misy ny vokatra amin'ny fitehirizana samihafa dia ny amin'ny bidon 10 litatra, amin'ny tavoahangy vera ary amin'ny tavoahangy plastika. Entanina ny isam-pitandremana ampiasa ny divay mpandraisana izany. Raisinainy tsikera mety isy amin'ny fampiasantsika izany, ahazona manatsara hatrany ny famokarana azy, faoka tsy ho tonga any amin'ny tsy fampiasana azy ny olana madinidinika mety isy. Mampahery atsika kristianina rehetra amin'ity alahady manga ity. Natao alohan'ny feti-pirenena trano moa izy ity, ampatsiahivana atsika malagasy mankalaza fety rehetra fa azo tao tsara ny mifaly tsy misy zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Tandrofintsika mandrakariva ny mahatepolin'Andriamanitra voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy ny tenantsika. Ka isika kristianina, indrindra ny tanora kristianina no fahavolombelona manaja izany voalohany. Ary ny tompon'ny fiadanana ne hanomeanareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo rehetra ne ny tompo. Amen. Vavakantsika ravana. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra fa tsapanay ny fanatrehanao an'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny afatra mavesatra izay nomenao anay ao anatin'izao aladiny sampana vokovoko manga izao. Apetraka eo ampelantananao ny asa sarotra Tompo, eo amin'ny fitoriana ny filazantsara anao.
fa indrindrindrindra izay sampana vokovoko manga izay miady mifady tanteraka ary mitaona ny olona ho amin'izany dia ny amin'ny zava-mamamo sy ny zava-matomelona rehetra. Tena tsy mora ny ady tompo, tsy mora ny asa, kanefa ny teninao ny manome toky fa indro zao ombanareo mandraka riva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Koa dia apetraka ifeno ampelan-tananao eo amin'ny fitany tananao ny asa tanterahan'ny sampana vokovoko manga manerana ny sahany FJKM manomboka any amin'ny foibe zany ny synodam-paritany rehetra ary ny fitandremana tsirairay. Ao anatin'izany ireo rantsana manokana anankiefatra tompo apetraka eo ambanin'ny tanam-pahasoavanao sy ny fitarianao fanahy masina. Dia apetraka eo ambanin'ny tanam-pahasoavanao ihany koa ny amin'izao fiangonana Jesokristy eto Madagaskar zao hiatrika ny synoda lehibe tsy ho ela dia mahatoky izay fa efa fantatra ao sahady izay rehetra ho fidinao indray hitantana an'izao fiangonanao izay nametranao anay izao. Izay rehetra mahasoa tompo eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao izay tanterahan'ny fiangonana rehetra manerana ny Madagaskar sy hatrany velany dia mahatoky izay fa ho tanterahanao zany araka ny alehiben'ny fitiavanao sy ny alehiben'ny herinao. Dia amin'ny anaranao Jesokristy tompo ilay fanampianatra ny hivavaka manao hoe raina eo izay arin-dratra ho amasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany no tahaky ny an-danitra omeo anay anio izay anana sahaza ao anay ary mamelany ebokay tahaka ny mamelanay izay meloko taminay ary aza mitondranay ho amin'ny fankapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana malala ny anaovantsika ny hira fa 750 sy 300 mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano avy amin'ny tompo. Tanterahany tompo amintsika rehetra ry havana nitsodranomasina feny fitahina tonona satolotra amin'ny anarany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesokristy tompontsika. Fa Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny areno amin'ny voninahitra amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Petrahinareo manao vavaka mangina. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.